isika namana loolona anatin'ny bromaritra sy loolona ianareo membre gouvernement, ianareo izay misolotena an'ireo membre gouvernement tsy afaka anatrika an'izao fotoana izao, ianareo mpiara-miasa eto amin'ny antenimeran'olona, ianareo kirakira miaina manjery manao gazety maro tonga eto amin'izao fotoana izao, na isika malagasy na vahiny tompolasy tompovavy. Ny volohanteny dia ny fampiarabana tsotra, fampiarabanantsika indray tonga soa nambin'Andriamanitra tonga eto amin'izao fotoana izao. Izao tokoa no tanteraka dia zao ny lahatra efa avany amin'izy ambony mandahatra ny zavatra rehetra, ao anazy lery nahatra amin'izany. Voalaza ny ramatoa sénateur teo fa ho fanarahana ny lalàna, efa voalaza teo ny andininy ao anatin'ny lalàna mifehtsika amin'ny constitution zany lalam-panorenana, ny article 84 dia milaza fa mivory indroa isan-taona ny antenimera rotota, ka ny faharoa dia manomboka ny talata fahatelo amin'ny volana May, androany izany anio faharoapolo oktobra no mifanitsy amin'izany lalàna izany. Raha-pirenena no resahana, tsy fombafomba atao fotsiny akory fa azo tsinotsiniavina, satria tsy alamina arak'izay tokony hoeritreretana azy akory, fa fanarahan-dalàna no atao. Tsy fombafomba mampanao na ozy ny fitenenana amin'ny teny vahiny hoe simple formalité facultative préférentielle akory. Ireo fian-dalàna izay mifehantsika indrindra fa ny ao amin'ny lalam-panorenana. Koa zany tsy maintsy anatrehana ianareo, anatrehany olona anareo eto amin'izao fotoana izao, ka makatsitraka makatelona amin'ny fahatongavanareo marobe toy izao, ary ialatsiny amin'izay mety tsy fahatombanana satria tsy tantara zavatra petsaka izany. Koa hozahay tsy fombafomba na saritsarina fa nisehoan'ny rariny ny tsy zakatra, mila mitandra ihany fa ny singam-bolo anefa mandafy ny vosotra eny, ary ny tsy fitandremana manary ny lian-tanana. Zay tia hitondrana no mety, fa zay mety no tokony hitondrana. Miatrika fanadina zao ny zanakitsika, zandritsika amin'ny taona famarana. Misy taranja ao amin'zareo ao na diadina noho ny mamalagasy atsika, mety atsika rery zany fa misy antsika manadiady an'izany hoe ny marina, ny rariny, ny hitsika. Milaza ny raha fantatrareo ato milakotsiny. Ny marina dia lay tsy maintsy mipotra fa toy ny volamena mipitika anjorony tsy avelany asoany tsy aminatra. Ny rariny sy ny hitsiny dia lay fanarahan-dalàna, koa aoka isika tsy hanadino tompoko, aoka isika malagasy tsy nadino, fa izay mamafy tsy fahamarinana dia mijinja fifankalana sy fifamalina tsy tsara zany. Io dia nadika amin'ny teny malalaka n'ilay mpanoratra malaza hoe Benjamin de Lesseps, qui sème l'injustice récoltera la haine et la vengeance. Mety ho famakafakana lalina zany ao anatin'ny taranja iray, kanefa fandona ihany koa amin'ny fiarahamonina ara-tsosialy, ara-ekonomika, ara-politika, ara-pitantanana eto amin'ny firenentsika. Anjarantsika rehetra no mandala izany, mieritreritra n'izany mba ahafahantsika maloso
satria ny firenentsika dia tsy maintsy maloso ary zay no antenaintsika zay fanosoan'ny firenena izay. Betsaka tokoa ny azo ambara nefa ho fanajana nareo tompoko, ho fanajanantsika mihaino zay satria tsy fandaharan-kevitra ity ka azo atao edi-kevitra fa atao lazainy mpikabary hoe sao dia anao kabary tsy hovalia dia hotazoninay amin'izao fotoana izao aloha ny teny maro zay mety ho azo asetry amin'izao iainantsika izao a sy ny ataoko ny fanenjehana amin'ny maha olona, ny fanenjehana n'ilay antenimeran-dolona dia betsaka ny azo lazaina kanefa dia nini zahay no tsy anisy teny ray akory amin'izy ireny fa avelanay ny fotoana no anamarina na anadiso an'izany rehetra zany to satria ny adara tompoko ny fiambakaina dia nitaotra n'Andriamanitra. Inona fa tsy misy na iray azy tokony andraiky teto amin'ny firenena hevitry ny vahoaka ho adara janoko sady ny fitenenako fa raha sitrakareo tompoko dia omeko ny alohan'ny tena manana azy dia omeko ny amatoa ajaina firenena mba ahafahana mampiditra ndray anyreto manan-talenta ato amin'ny antenimeran-dolona reto. Aruvina sanare kita mijasana taiguna sanare kita nimabinai amini kuza amini akasu amini kufi amini ras amini sinazaka See you.
tsika ny romana-taleta sotenany mpiara-miasa ato amin'ny tiatenirany tontolo ity satria tokoko indray dia dindiny izy ireo fa misy malagasy eninjato mahery tompoko no miara-miasa ato adindiny zany ndraindray a efa miresaka ny tianirany olo ity sotro indrindra ny rahalahy izy raha manatoanina nanaiky tonga eto amin'ity antenimera ndolo ity nanafana ny kilan'olona ity makasitraka makakely anareo tompoko mbola makatakatehaka moa izy ireo tsika tompoko tsy tongatonga foana lay iran'ny safidianana raha tonga tao amiko ny lehibean'ireo vakimanitra dia nanolotra ny hoe ahoana président fa ity no etretinay ho atao amin'ny lalonan'io de ozy aho etsy raha io ny ataonareo dia tsika bary filintsony a fa mahalaza ny rehetrarehetra tiana tongava tiana ny lazaina tiana hijorono eto amin'ity firenena ity itonokiviny tsy hitanteraka akory tsy miamby marina samirery akory fa miezaka erikonay mandeha ola ray mandreny ampanazay hoe aza mitsahatra aza matahotra mitsoro amin'ny marina mananako azy dia fisaorana la mamerina fisaorana fankateremana anareo vahiny manakaja mety odiso ny teniko hoe vahiny tsy vahiny nareo fantatrany toko satria olo iray isika mety misaratsarana zavatra samihafa tsika eny amin'ny lalam-piainana eny fa tsy avelan'ity nosy malalatsika ty tsy ho ray tsika kory ary zay no etitsika anatin'ny fahendrena ao anatin'ny adihevitra mety ao anatin'ny fitovizan-kevitra fa dia zay dia mijoro anatin'ny fifanajana sy mijoro amin'izay etretina famarinana mba ho an'ity firenena ity satria araka ny voalaza teo dia tsy misy mpitondra sanatria anao fany an'iny amitapaolo zany fitaka anao rononatavo izy fiteny antsika anao kopaka ambava ve efa tamin'ny taonjato tasio ambin'ny folo filoha amerikanina anankiray fa ela zany raha tsika olombelona dia fa ela tokoa zany satria tsisy nitsony zany olona nandiny taonjato tasio ambin'ny folo zany ka mbola velonay na am'izao fotoana zao kanefa ty teny nataon'ity filoha amerikanina anankiray zay nitondra ny amerikanina tamin'izany tamin'ny taona raiky ambinipolo sy valonjato sy arivo ka hatramin'ny taona eny ambinipolo sy valonjato sy arivo dia tsy zany fangia Abraham Lincoln zay nilazany hoe ary makeritreritra satria mbola samy fampatantena malakaloany zahay mpitondra tsika mpitondra raha mamerimerina ao an-tsaina zany hoe ozy lina mantsy izy on peut tromper une partie du peuple tout le temps et tout le peuple une partie du temps mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps sika nefa tsy maintsy miroso raha atao miteny tsotra dia azo fitahana amin'ny fotoana rehetra ny ampahany avaoka azo anaovana ronatavo sy kobaka ambava amin'ny ampaham-potoana ny vahoaka manontolo saingy tsy azo rebirebena amin'ny fotoana rehetra ny vahoaka manontolo ary fanina lehibe zany ho anay mpitondra indrindra am'izao vanim-potoana efa mahoetiny fanosono zao fa notolotoloana tsy afaka afeniny intsony ny zava-misy na nitranga eto amin'ny firenena na nitranga erina sy ery zao tontolo zao satria angina be ny fampalambo avao ny fotoana zao ka averina mandeha tsy misy akory ny fotoana fanjakana eny ane tsy misy miezaka
tsy ampanjahany ny firenena fa dia manateny isika fa zany rehetra zany dia fitsinjovana ny soa any vahoaka ka mba samy tain'Andriamanitra isika avita soany izay atao ary izy any mitantana ny sy itsiro ny lalatsika tonga amin'ny teniny avana atsimo hoe fisaorana sy fankatelemana le ozy izy hoe mahavelom-bavata taindrana sy nylazana isika iaby masina ny tanindrazana saotra tompolahy saotra tompovavy dia ambara am'izany fa misokatra ny fomba ofisialy ity fifirinana-potoana faharoa eto amin'ny antemeran'olona saotra tompolahy